ao anatin'ny kolotsaina indray kosa eo amin'ny tontolon'ny kabary pikabary miisa 17 mianadahy indray ary no fantatra fa mampitomizina indray ny sampana andrefany iarivo tafiditra indrindra ao anatin'ny andia Razafimahefa Alphonse ary tarika ankoay moa izy reto araka ny fantatra dia ny tanjon'izy ireo dia ny anaparitaka ny kolotsaina malagasy. Ny andia Razafimahefa Alphonse tarika ankoay indray no navoaka ny sampana andrefany arivo setra kabary omaly atetsy Ambohidiady misa 17 mianadahy izy ireo izay niofana nandritra ny 9 volana. Nilaza ny fahafahapony tamin'ny fianarana nataony izy ireo ary vonina ny anaparitaka izany kolotsaina malagasy izany. Mahafinaritra ny mianatra kabary satria ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary tsy amin'ny fiainana andavanandro ihany fa amin'ny raha rehetra izay atao na ankafaliana na ankaratsiana ary manentana ny olona rehetrarehetra izany mba hianatra ny kabary. Tokony hisy mpianatra kabary isaky ny fianakaviana mba amin'izay tsy sahirana akapikabary izany isaky ny zavatra izay atao. Raha ny voalaza dia mbola tena mahasarika ny malagasy tsy manavaka taona ny fianarana ny kabary, mbola vonina hatrany ihany koa noho izany ireo tompona andraikitra vao amin'ny sampana andrefany arivo tarihan'ny filohany Anjaranaivo izara ny fahaizany sy ny traikefany. Azo lazaina fa misy tokoa ny mampiavaka ty andia Razafimahefa Alphonse tarika ankoay ity amin'ny ankapobeny tena mampiavaka azy dia isan'ny famoahana azy ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fikambanan'ny pikabary eto Madagasikara. Mampiavaka azy ihany koa dia ny fahaizany misafidy ny anaran'ny tarika isalorany dia ny hoe ankoay. Raha mahafantatra isika dia efa isan'ny azo lazaina fa vorona efa lany saika efa lany tamingana ny ankoay. Ny hevitry ny pikabary sy ireo andiany voaka pikabary zany dia mazava loatra fa amelo maso amin'ny alalan'izany vorona lasa rovana loatra zany satria efa manomboka ho lany tamingana fa kosa eo amin'ny sehatry ny fikabarina dia dikan'ny pikabary hoe amelo maso hatrany ireo sotoavina indrindra ny kabary izay iangalian'izy ireo. Nandritra ny lanonana tanterana omaly fa moana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo moa dia naneho ny talentany sy ny vokatry ny fiofanana narahiny ireto mpianatra ireto.